Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Dia tonga soa eto amin'izao fotoan'izao indray ianao androany arabaina ary ilaina soavina ny tompombanao androany. Fiadanan'i Jesosy ho ao aminao, ho ao amin'ny tokantranonao, so amin'izay zavatra rehetrarehetra ho ataonao. Dia tahaka izany ihany koa no hiarabanantsika rehetra izay manaraka an'izao fotoan'izao en ligne, fiadanan'i Jesosy aneho ho ao aminao. Arabaina manokana ianao satria ianao androany tsy nahasaraka an'izao fotoan'izao fa tena hoe nahafohy fotoana tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ho ao aminao androany hoe ahitan'i Jesosy miasa ane ianao. Dia ndaontsika hiaraka hitsangana avy hatrany dia hivavaka tsika hametraka an'ity fotoana ity eo anatrehany. Misaotranao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra fa mbola notahinao, mbola nomenao fotoana indray androany tombonandrom-pahavelomana ka tonga soamantsara eto amin'izao toeran'izao hanompo anao. Mino izay Jesosy fa efa eto ianao, na dia mbola tsy teto ary izahay dia efa niaraka taminay dia efa tonga teto ianao. Aneho ny herinao eto ianao androany, aneho ny fahatsaranao eto ianao androany, aneho ianao androany Jesosy hoe ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay, ilay ho maly sy anio ary mandrakizay ihany koa ianao izany Jesosy. Ninona antony hahatongavan'ny olona eto dia izao Jesosy hoe hitady anao izy, ahitanao izy, angetahetanao izy dia omenao rano arak'izay fahafahanao izy Jesosy. Andriamanitra tsy manam-pataperana ianao, Andriamanitra tsy voafetra ny saina amin'ny maha-olombelona ianao fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra dia asehoy aminay eto izany amin'ity androany ity. Fanay masinao mangataka ny fitarihanao zahay mba tonga an'izao fanompoana ataonay eo anatrehan'i Jesosy izao tena ho ankasitrahana ny fonay sy izay rehetra ho atolotra ho azy androany dia tena ho ankasitrahana tokoa satria ianao fanay masina ilay malala ny atilalan'ny fon'Andriamanitra no hitarika anay ho amin'ny fanompoana ankasitrahana amin'ity anio ity. Miasa ianao ka tsisy masakana, ny afinao no ahidinao eto amin'izao toerana izao sy any amin'izay olona rehetra manaraka an'izao fitaovam-bavahana izao any tokantranony. Miasa ianao fanay masiny tario zahay androany, tario izay mba ho tonga eo amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra ka tsy ho voavilivily ny sainay sy ny fanahinay fa tena hitoetra ho amin'i Jesosy izay amin'ity androany ity. Matoky anao tanteraka izay fanay masinao, mino anao zahay, mino ny fiasanao mahagaga izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovana an'izany vavaka izany. Amen. Ndaontsika mbola hite-tanana mafy ho an'i Jesosy. Androany riavana dia te hampatsiahanao androany. Eny e, tsy izany mampatsiahanao fa Jesosy androany mampatsiahanao hoe tsara izy. Tsara izy ka mendrika hody eraina. Be dia be ny zavatra efa nataon'i Jesosy ho anao ho fanaporofonana izany fahatsarana izany. Fa androany aoka ianao hanana finoana hoe tsara Jesosy. Raha tsara Jesosy ilaza ianao androany hoe tsara izy dia tena ho asehony eo amin'ny fiainanao ny fahatsarana. Raha ianao anatin'ilay mangidy indrindra, ao anatin'ilay olana indrindra, ao anatin'ilay aretina tsy nahita-panafody hatramin'izay dia manana finoana fa tsara ny tompontsika dia ho asehony aminao fahatsarany amin'ny alalan'ny zavatra be dia be fa manana ny olanao fanasitranana ny aretinao sy ny sisa dia afaka anehony aminao izany androany. Fa zao hoe manana fahatokiana fa eto Jesosy miaraka amintsika eto, manana finoana fa tsara ny tompontsika mendrika hody eraina izy. Ka raha idera azy ianao, raha ilaza ianao hoe tsara izy androany dia tena ho asehony aminao fahatsarana ao anatin'ny hira rehetrarehetra izay ho ataontsika dia akasika manokana an'izay fahatsarany Jesosy izay ary ny mahatonga azy hoe mendrika hody eraina izy noho ny fahatsarany. Dia aoka tena ho resy lahatra ny ao anatinao, ny aty fanahinao rehetra manontolo hoe tsara Jesosy ka mendrika hody eraina indrindra izy. Dia tia am-piandohana dia aoka ianao tena hifantoka amin'ny Jesosy sahady. Aza velanao ho voavilivily ny zavatra manodidina ny sainao fa tena ataovy mihitsy hoe ianao sy Jesosy ny eto tsy solo eo amin'ny manodidina anao. Ninona zavatra hitondran'ny fanamasinanao fihetsika sy ny sisa dia ataovy izany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tsara ianao Jesosy, mendrika ny fiderana tsara indrindra ianao. Izany no hahatongavanay eto anoloanao ankehitriny ilaza fa mendrika ianao dia manaja anao zahay dia satria nomenao tanana izahay dia asandratra ho anao rery any izany. Mendrika ny dery ianao
zarehetra Shiny tanana wano fatsarena Fatsarena magaga tsarena Fatsarena iza tokoa moa Jesosy no mitovy aminao tena tsisy tohanao Tsisy tohanao Fatsarena magaga tsarena Tsisy mitovy aminao Tsisy tohanao resy lahatra mihitsy zay Jesosy hoe mendrika ny dera rehetra ianao mendrika ny dera sy ny asa Sandratra ny tananao mba ho voninahitra mendrika ny dera sy ny asa Sandratra ny tananao mba ho voninahitra fatsarena Fatsarena magaga tsara magaga tsarena Tsisy mitovy aminao Tsisy tohanao Fatsarena magaga tsarena Tsisy mitovy aminao Tsisy fatsarena tsisy tohanao tokoa Jesosy tsisy tsara mihoatranao tsy zavatra vavazina fa mbola tsy ampy amin'izay Jesosy efa tsara aminay efa fantatra anarana maniry entina maneho fahatsarana mandrakariva satria ianao ilay tsara sady mpanao tsara ianao no derainay hito androany miran'izany izahay mendrika ny dera rehetra ianao dia derainay ianao mendrika ny atsa rehetra ianao dia omenay atsa ianao Jesosy satria ianao ilay tsara aminay isan'andro isan'andro Sisi tua
mendrika ny dery ianao mendrika ny dera sy miasa asandrasay ny tananay ho anao mba ho voninahitra mendrika ny dera sy ny asa asandrasay ny tananay ho anao mba ho voninahitra sary ianao tsisy toanao raha eo tena tsisy toanao tokoa jesosy a na hoaiza zay na hoaiza tsy ahita fahatsarana lehibe eo amin'ny fiainanay tahaka ny efa nataonao sy mbola ho ataonao zahay manaiky an'izany zay ary zany mbola mahatonga anay hira ilaza hoe mendrika ianao jesosy mendrika ny oderaina ankalazaina ny anaranao satria tsara ianao mendrika ianao dia aoka ianao hisandratra ao anatin'izao hiranay izao satria mendrika loatra ianao mendrika nomena ny toerana tsara indrindra ianao ilay tompony fahatsarana rehetra nanaranao reriano mendrika oderay mendrika mendrika ianao jesosy mendrika tsy horeraka mihitsy zahay jesosy ilaza hoe mendrika ianao satria izany mihitsy ianao mendrika ny oderaina ny anaranao mendrika Mendrika
dia misandrata amin'ny ambony indrindra ianao Jesosy misandrata amin'ny avo indrindra voninahitra manenike mendripiteranyana ny anaranao no avo indrindra misandrata amin'ny avo indrindra voninahitra manenike anenika an'izao toerana izao ny voninahitra ny anaranao no avo indrindra misandrata amin'ny avo indrindra voninahitra manenike mendripiteranyana ny anaranao no avo indrindra misandrata amin'ny avo indrindra voninahitra manenike Jesosy efa nekenay ianao ho tompo sy mpamonjy anay dia androany izay eto anoloanao hideran'ilay tomponay ilay tsara aminay ianao no omenay voninahitra eto ianao mihitsy no iankofanay ianao no iondreanay tsaonay amin'izao fotoana izao Jesosy ianao ilay adonay ianao no derainay eto androany dia anao izay derainy ianao adonay derainy ianao adonay
vava iray feo iray no hiderananao iray no hiderananao ambon'izao rehetra mety hioderai ity ao fitaovana ampiasa hoarak'izay tianao hitoetrao aminao mandraky derainy anao Adonai derainy anao Adonai derainy anao El Shaddai hasandratsay ny anaranao derainy anao dia anomboka hideranao amin'ny vavanay zahay Jesosy any hiderainay ianao hiderainay mandrakizay ianao ny anaranao ilay ambony anarana rehetra izany no omenay voninahitra izany no ankalazainay Jesosy efa tonga ao amin'ilay efitra masina indrindra isika tsisy toanao efa tonga ao amin'ilay siège fiandriana fahasoavan'Andriamanitra isika tsisy tahakanao noho izany aoka hiankohoka amin'Andriamanitra ianao aoka hitsaoka azy ianao aoka hidrika anatrehina ianao omeo azy Andriamanitra hivavaka isika tsy voatery angataka ianao tsy voatery tarana ianao fa mity fotoan'androany ity satria tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika dia lazao ny momba an'Andriamanitra hoe Andriamanitra lehibe izy Andriamanitra magaga izy Andriamanitra mazavatra rehetra izy Andriamanitra mendrika hoderaina izy tsy voatery mangataka ianao iaho na mitaraina ataovany vavaka manana finoana fa efa tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika tsisy toanao ilay izy ka mandrakizay mendrika ny fiankohofana rehetra efa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao manona ilay seza fiandrianana isika seza fiandriananao maritra aoka hiankohoka aminy ianao tsisy aoka hitsaoka azy ianao tsisy lazao fa izy no Andriamanitra lehibe dia raina ny fatahorana sady mpanafakakana lazao fa tsy misy to azy izy no lay izy atray kao mandrakizay raha miteny azana dia manao taritanana ho anareo mampianatra anareo zay tokony ho ataonareo fa mendrika dia rain'Andriamanitra toy izy mivavaka lehibe loatra tsisy toanao mandrakizay ny fiandriananao mbola mito mivavaka ihany isika fa reo mpidera kosa anao le ira hoe avo indrindra ianao mbola mito mivavaka ihany isika aoka hiankohaka aoka hitsaoka aoka mivonatra n'Andriamanitra ianao lazao ny falabiazana lazao ny falabiazana Andriamanitra indrindranao tsy misy toanao miondrika eto anatrehanao zay manitra ny tenanay amin'ny ambany indrindra isandratanao
antsika ny toerana afaka miankoka ianao nandoalika azy mety aoka zay materanao mihitsy no ataovy asa misy mihafahafa fa isika rehetra no miaraka manompo ny tompandroany eto anao tompo manarika ny seza fiandranao fahazavanao izahay halleluia 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 apetrao eo mitratranao ny tananao misaotra tompo fa soavana lehibe ho anay ty fotoana androany ity sotra tompo sotra tompo sotra 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 halleluia amen makatoerantsika rehetra makatoerany ko nareo mpitarika fidiarana tonga amin'ny fotoana zay ilazan'Andriamanitra ny teniny amintsika indray isika teo isika tonga teo natrehany ary nitsaoka azy nyondrika teo natrehany ny ankoka taminy ny laza zay atao ampotsika taminy fa amin'izao fotoana izao anjarany indray no miteny amintsika amin'ny androandroany ety miomana ianareo zay marary fa ao anatin'ny fotoana ilazan'Andriamanitra ny teniny dia hositraniny ianareo
tsy hoe mampahery fotsiny aho hoe hositraniny ianareo na raisy tony efa teny mahazatra aly izy ka dia ambarako hoe hositraniny ianareo fa Andriamanitra tokoa tena hanasitrana anareo. Amen. Mahagaga io Andriamanitra io riavany. Raha mino anao dia hositrana. Raha mino anao dia hositrana. Resaka olana moa hovojen'Andriamanitra ny anao. Andao tsika hisaotra an'Andriamanitra sady satria mino fa ho ataon'Andriamanitra izany teka mafy isika. Ny lohateny ny afatra entina antsika androany dia izao: ny mahazava-dehibe ny fanekena sy ny fankatoavana ny teny izay ataon'Andriamanitra. Averiko indray fa ny lohahevitry ny afatra entina androany na ho antsika tonga eto na ho anareo izay any atokantrano any dia izao: ny mahazava-dehibe ny fanekena sy ny fankatoavana ny teny ataon'Andriamanitra. Hovakitsika ny Baiboly Nomeri 20 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 12. Toy izao ny voasoratra: ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: alao ny tena ka vorianao sy Arona rahalahinao ny fiangonana, ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony, dia ampiboboka ny ranony izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao, ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiompiny. 15. Dia nalain'i Mosesy ny tena avy teo anatrehan'i Jehova arak'izay nandidiny azy. Dia novorian'i Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana, ka dia hoy izy: miaino ry-mpiodina, moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoanay rano ho anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanana ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny, dia nampiboka be dia be ny rano, ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. 12. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe: satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo masony zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Vakina indray Jakoba 1:20. Jakoba 1:20. Fa aoko mpakatony teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ry fiangonana manarika an'ity fotoan-dehibe ity. Fotoan-dehibe ity satria tsy tsika samitsika ihany no miaraka eto, fa lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Lay Andriamanitra nahary antsika olombelona, ary lay Andriamanitra ivavatsika sitompontsika no miaraka amintsika eto. Amen. Fotoana manakaja fotoana androany. Fotoana manakaja fotoana androany. Halleluja. Halleluja. Ka ny afatra asan'Andriamanitra ambarako amintsika rehetra dia izao: anisan'ny toetra na toe-panahy takin'Andriamanitra amin'ny olona manompo azy ny fanekena sy ny fankatoavana ny teniny ary ny fanajana an'Andriamanitra Andriamanitra azy. Averiko indray elo tsara: anisan'ny toetra na ny toe-panahy takin'Andriamanitra amin'ny olona manompo azy ny fanekena sy ny fankatoavana ny teniny ary ny fanajana an'Andriamanitra Andriamanitra azy. Amaolon'Andriamanitra antsika ry fiangonanao, tsy maintsy miaina amin'izay fiainana izay isika. Tsy maintsy le zavatra ke tsy safidy, fa tsy maintsy miaina amin'izay fiainana izay isika mba hatokatsika ho olon'Andriamanitra akasitrahany mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany ety. Dia hoy aho amintsika rehetra: apetrao
eo amin'ny toerany ama-Andriamanitra azy ny tompo-Andriamanitra tsy tofo. Apetrao eo amin'ny toerana ama-Andriamanitra azy ny tompo-Andriamanitra tsy tofo. Ary isika rehetra kosa aoka hipetraka amin'ny maha-olon'Andriamanitra manompo isika rehetra tonga eto. Zao matsy fahotana lehibe eo latren'Andriamanitra ke ry havana. Fahotana mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Fahotana matonga ozina. Fahotana matonga ny devoly afaka mandidy sy manapaka ny fiainan'olombelona eto ambony tany ity ny tsy fanekena sy ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ary ny tsy fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana ama-Andriamanitra azy. Ary fahotana ihany koa manakana ny olona tsy hita ao an-danitra ny tsy fanekena an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ary ny tsy fametrahantsika an'Andriamanitra ama-Andriamanitra azy. Dandray le fiainana nahazatra antsika no resaka fahotana. Fahotana satria nanoty ianao satria ratsy fitondran-tena. Nanoty ianao satria tena fetsifetsy ratsy ka namitaka ny rahalanao na nisandoka ny rahalanao. Nanoty ianao satria nangalatra mihitsy. Nanoty ianao satria tahako zao nataonao, tahako zao nataonao. Fa anisan'ny fahotana lehibe, tena lehibe hoy aho. Olon'Andriamanitra ianao kanefa tsy manaiky ary tsy mankatoa izay lazain'Andriamanitra ary tsy mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Dia hoy aho hoe mety aminao ve? Mahafinaritra anao ve? Hoe avy any ambonin'Andriamanitra dia mahita anao fa ianao dia manota. Manota ianao satria tsy manaiky an'Andriamanitra, tsy mankatoa ten'Andriamanitra, tsy mametraka an'Andriamanitra ama-Andriamanitra azy eo amin'ny toerana. Mahafinaritra anao ve zany? Ohatra ray lehibe amintsika ity dia ny tantaran'ny Adamaseva. Nanana tanjona lehibe amintsika zanak'olombelona sy ny taranany Andriamanitra raha nametraka an'ny Adamaseva tao amin'ny saedena. Ary ny lehibe indrindra amin'ny tanjon'Andriamanitra io dia ity: misy fanompona any an-danitra. Zay rehetra any an-danitra dia voalaza amin'ny Baiboly fa manompo an'Andriamanitra avokoa ary mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany mandriamanitra azy. Ka dia tian'Andriamanitra ihany koa hisy fanompona toy izany ety ambony tany. I Adamaseva sy ny taranany no tian'Andriamanitra hanao an'izany asa fanompona izany ety ambony tany. Noho izany rehefa nabelik'Andriamanitra tety ambony tany, ireo olona izay tian'Andriamanitra hanao asa fanompona ho azy tahaka izay ataon'ireo izay nan-danitra, dia napetraka-Andriamanitra tao amin'ny toerana tena tsara indrindra i Adamaseva, tao amin'ilay toerana misy ny ampy, misy ny feno. Taorinan'izay dia notsofin'Andriamanitra rano ry zareo mba handaka amin'ny zavaboary rehetra. Fahasoavana ange zany nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona izay noharian'Andriamanitra voalohany. Fahasoavana ange ny lomanin'Andriamanitra ho an'ny taranak'izy ireo mifandimby. Andoaka vakitsika ny Baiboly ato amin'ny Genesis toko voalohany manomboka amin'ny 9:20. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka tarehintsika, aroka izy hanjaka amin'ny asan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. 20. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy miabetsaha ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny asan-drano
ao amin'ny ranomasina sy mivoromanidina ary ny biby rehetra zay miatsiatsika ambon'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra zay ambon'ny tany rehetra ary ny azo rehetra zay misy vo sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo izany. Ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-manaina rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko anareo ny zava-maitso, efa nomeko azy zava-maitso rehetra ho fihinana dia nisy zany. Andefy 1:30. Ary entin'Andriamanitra zay rehetra nataony ary ino tsara indrindra izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina izany. Deo tsika teka mafan'Andriamanitra. Halleluja. Mazava ny voasoratra. Ka ny vaovao mafalehibe zany ambarako amintsika rehetra tonga eto dia izao. Rehefa manompo an'Andriamanitra tokoa ny olona amin'ny fony rehetra ary hitan'Andriamanitra fa arak'izany ny fiainana dia izao apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana sahaza azy zany olona manompo an'Andriamanitra izany. Ary tsofin'Andriamanitra rano mba ho tsara ny fiainany, ho tsara ny fiafarany. Amen. Asioteka mafy be. Halleluja. Tena mendrika ho apetraka Andriamanitra amin'ny toerana sahaza azy ho eo. Ary mendrika ny azo ny tsodran'Andriamanitra ny olona tena manompo azy amin'ny fony rehetra. Tamin'ny andron'ny Adama sy Eva dia izay mihitsy no manin'Andriamanitra ho azy ireo. Ary manika ankehitriny raha nisandreo olona tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ianao, anaiky azy, anaiky ny teniny, akato azy, akato ny teniny, ary ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mandriamanitra azy. Vaovao mafalehibe. Fantatra Andriamanitra zay tokony atao anao. Fantatra zay tokony atao anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho apetrany amin'ny toerana sahazanao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy azo nitsodrano lanitra anay ianao. Ho tanteraka amin'izay manamaina mafy be. Halleluja. Ka ho ia hoe asa matahotra ianao, asa manahy mihitsy ny amin'ny zavatra mety mitranga amin'izao vaninandro misy atsika izao. Zao mantsy araka ny voalaza amin'ny Baiboly, afatra nampitoren'Andriamanitra ny Paoly apôstôly Timoty 2:7 hoy izy any aparany any dia isy andro mahory, any aparany any dia isy fahasarotana, any aparany any dia isy fitodakam-piainana, any aparany any dia mikarazana ireo olana sy ireo ady zay anafika ny razanak'olombelona velona eto ambony tany ety. Ary hitan'izany avokoa ny olombelona rehetra fa saingy izao raha tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao, raha tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao, fantatra Andriamanitra zay tokony atao anao. Ho apetrany amin'ny toerana sahazanao ianao. Tsy hitovy amin'ny jetilisa fa olona spesiala ianao. Fantatra Andriamanitra zay tokony atao anao. Mendrika notsofina rano ianao, mendrika notsofina rano ianao. Jesosy eo amin'ny anaranao ho tanteraka aminay anay. Halleluja. Amen. Ka dia mafisiko hoe aza matahotra ianao, aza manahy ianao. Ny olombelona rehetra possible matahotra manahy. Anao ahoana mety fiavarantsika ity raha zao mbola mitoy. Zao angamba vao hihinana bozaka manahatra hoy ny olona sasany. Zao angamba vao hitafy vorokotsay na hibridana hoy ny olona sasany. Teniny zany satria olona mbola lavitra an'Andriamanitra izy, fa ianao spesial satria manana Andriamanitra. Ka hoy aho hoe toboy amin'ny fony rehetra Andriamanitra, eka ny teniny, akatoafy ny teniny, ary omeo azy Andriamanitra. Tsy ao anaty fotoam-pivavahana tahaka izao ihany, tsakariary ihany, fa naiza n'iza misy anao dia aoka ho arak'izany ny fiainanao. Atsakany tananao fa andeha arak'izay tokoa ianao. Tompo, hitanao ireo olona maketaeta fa tena nompanao amin'ny fony rehetra. Ampidiny tanantsika rehetra. Verenantsika indray ny tantarany Adama sy Eva. Kanjo indrisy fa nanaiky ny fitany devoly ry zareo.
kanjo indrisy fa nanake fitany devoly ry zareo tsy nekeny tsy nakataoviny intsony ary tsy napetrany teo amin'ny toerany mahandriamanitra azy intsony lay Andriamanitra zay nahary azy sy izay nametraka azy tao amin'le toerana tena tsara indrindra. Vokatra izany tanteraka le nambarako tery aloha. Rava ny fihavanan'ny olombelona tamin'Andriamanitra. Tonga teo amin'ny olombelona ny ozina. Tonga teto ambony tany ity ny ozina. Lasa nanapaka sy nanaketsa ny fiainan'ny olona devoly. Ary tamin'ny farany tsy maintsy nandray fanapa-kevitr'Andriamanitra tsy maintsy noroana niala tao amin'ny sahidena ilay toerana tsara indrindra nametrahana azy ny zanak'olombelona. Tsy maintsy noroana niala tao ry zareo. Zany tantara ambarako aminareo zany ry havana dia manambara fa tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy ny mahita olona tahaka antsika izao hoe titra manompo an'Andriamanitra, titra manompo an'Andriamanitra kanefa tsy manaiky azy akory, tsy makatony teniny akory, tsy manaja azy akory, tsy mametraka azy eo amin'ny toerana amahan'Andriamanitra antsika. Tena tsy mety amin'Andriamanitra zany. Ka dia mitandremy isika, mitandremy soratana zany tantara zany mba ho fananarana sy ho fampitandremana antsika mba tsy ho sanatry ka ho ratsy fiafara tahaka ny Adama sy Eva isika. Marina zany teniko zany. Ny fanapa-kevitrao no hitondranao amin'ny fiainana tsara na ho amin'ny fiainana tsara araka ilay programan'Andriamanitra na ho amin'ny fiainana ndrisy mampalahelo fa lasa fiainana ratsy ny fiainanao. Ohatra raha ihany koa ity mikasiny amin'ny Mosesy araka ilay teny novakina teo raha niala tany Egypta ireo zanak'Israely ka ho any amin'ilay tany todradrony sy tantely dia tonga tao amin'ilay tanàna anankiray zareo tany efitra zina no anarana dia nitoby tao amin'ilay tao hoe Kadesy ry zareo. Zay ilay voalaza ao amin'ny nomeritiko fa 27. Dia io toerana io toerana zany anarana zany tany efitra tsy misy rano. Ny olona amin'izany efa mangetaheta, ny biby fiobony amin'izany saika tsy mahay miteny fa misanaka fotsiny ohatrany hoe ho faty rehefa avy eo, ohatrany hoe ho faty rapitso satria tsy nisy rano le toerana. Dia ny monina tamin'ny Mosesy ry zareo, nanome tsina ny Mosesy ry zareo, inona ty ataonao ry Mosesy ao? Zao ve ny tena fitondran'Andriamanitra e? Zao ve ny tena sitrapon'Andriamanitra e? Ianao mihitsy mamonana ety amin'ny tany efitra e? Sa ilay Andriamanitra mamonana ety amin'ny tany efitra e? Monomonina tamin'ny Mosesy ny olona ary monomonina tamin'Andriamanitra ihany koa. Enin'Andriamanitra zany. Enin'Andriamanitra zany fihetsika nataony zanak'Israely zany. Zao ny tantarako aminareo io zavatra sarotra andalovantsika io angery havana ka tsy misy miafina amin'Andriamanitra e. Ianao foana ndraindray matsapa-tena hoe irery aho, miady irery aho. Fa la Andriamanitra evavantsika dia mahita amin'ny atsipiriny ny zavatra iainanao ankehitriny. Na aretina io, na olana io, tsy haiko ina ihany koa zavatra fa akoatran'izany. Ary eto dia milaza sady hoe efa fantatr'Andriamanitra keny tokony natao anao e. Ny problema fotsiny indraindray itsika tsy maharitra maika sarytsika zao dia zao kanefa Andriamanitra ihany koa azadiny amin'Andriamanitra azy manana ny heviny izy, manana ny fitondrany izy. Fa ny mety amintsika dia hoe mahandry an'Andriamanitra foana. Amen. Tsy andry sasany zany fa oka ho andrinao. Zay ilay fomba fiteny malagasy. Tsy andry sasany fa oka ho andrinao Andriamanitra. Amen. Dia nanoloana an'izay problema be tranga tamin'ireo zanak'Israely ireo dia niantso Mosesy sy Aron'Andriamanitra. Avinareo amin'ny raharaha ity. Misy mission ampanaoviko anareo. Efa fantatro ny tokony ataoko amin'ireo zanak'Israely oliko. Ay ireo
ay ireo fantatro tokony ataoko ka izao ro misesy alay vonitianao dia nareo amin'zalahy makanesa amin'le vatolampy be ry hitanareo ve ry vatolampy ry dia misesy arona hitana io Jehova ô makanesena nareo miaraka amin'ny tena ka rehefa tonga eo nareo vory daholo vahoaka rehetra hitoby manandrifan'io vatolampy be hitanareo maso io dia mitenena eo maso ny vahoaka rehetra ianareo mitenena amin'ny vatolampy io hoe ry vatolampy aoka moka rano ho anay vahoaka an'Andriamanitra ianao io vatolampy io ro misesy arona masonareo tsy mahita fa misy sofina mandray io zay matoka amin'ny tena aminareo hoe mitenena ny vatolampy ianareo mitenena ny vatolampy ianareo mba hivoaka ny loha ranony mba hiboboka ny ranony ahafahan'ny vahoaka an'Andriamanitra vahoaka rehetra misotro sy ahafahan'ny biby fiompony ihany koa misotro dia eno misesy eno iarona dia lasa izy roa lahy nandeha teny ka rehefa tonga teny izy roa lahy zay le hoe manofonofo ndraindray misy karazan'olona eti-po tapitapoka eo za dia mananatra anareo na inona tokoa zava-misy neny zavatra mitranga aza mba eti-po ianao aza mba hity katezerana ianao diny io zay zavatra ataonao efa mbetsaka nandalo zavatra tahak'izany dia tena ndraindray a miaiky eo diso Andriamanitra tena tsy nety iny nataoko iny mila mitandritsika any amin'ny fontsika mba tsy eti-po na hity katezerana ka rehefa tonga tao alohan'ny vatolampy mosesy arona dia inona nataon'izy roa lahy teny tapahatezerana izy roa lahy ho misesy miaino orim-piodina zanak'Israely rehetra miaino orim-piodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoanay rano ho anareo zay mihitsy ilay voasoratra avy eo nyraisin'izy roa lahy le tehana no kapony indroa le vatolampy dia nivoaka raha tokoa le vatolampy satria efa programa an'Andriamanitra tsy hahemotra ny azy fa ny zanak'Israely ho tsinjovoko omeko rano hosotrony dia nivoaka ny rano fa saika nivoaka ny rano tsy araka ilay tena sitrapon'Andriamanitra ny an'izy roa lahy satria Andriamanitra niteny tamin'izy roa lahy hoe mitenena amin'ny vatolampy ianao mitenena fotsiny lazao hoe ry vatolampy aoka moka rano ianao fa hitena aloka vavanao ro misesy ho amaringo satria ny fanahiko ao anatinao zao monina ao anatinao ny fahefako efa meko anao mitenena fotsiny anao kanjo nanamavoay ianao nanamavoay ianareo tsy naranareo ny teko tsy nakataovinareo ny teko zay mokontonareo ihany ny tenareo tondrana ty baolina ity andoka efa kitika amin'ny voasoratra manoko amin'ny andininy fasivy ka hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo dia nalay misesy ny tena avy teo anatreny Jehova arak'izay nandidiny azy dia novori mosesy arona teo alohan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy miaino orim-piodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoanay rano ho anareo ary misesy dia nanaingany tanana ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny teny dia niboboka be dehibe tokoa ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompony fa izao ny voka-dratsin'le izy zay mahatonga amin'ny teny aminareo hoe ataovy zava-dehibe ny fanekena sy mifankatoavana an'Andriamanitra sy ary ny fanajana azy ary apetrao amin'ny toerany maha-Andriamanitra azy Andriamanitra ary ianao mety izy hipetraka amin'ny toerany mampanompo anao ianao inona zava-nisy tsy nahafalan'Andriamanitra ry havana nina atao misesy arona tsy nahafalan'Andriamanitra eny na dia olona teo akaikin'Andriamanitra olona tena tian'Andriamanitra azo misesy satria ny baiboly dia milaza fa zany mihitsy ny toerana nisa misesy zaho i Andriamanitra raha miresaka amin'ny misesy tsy mba tahaka ny firesako amin'ny olona rehetra fa za raha miresaka misesy dia misesy raha miresaka aminy dia fanadika amiko i Andriamanitra ilazako hoe olona teo akaikin'Andriamanitra misesy olona tian'Andriamanitra misesy fa rehefa hitan'Andriamanitra kosa tsy nanaraka ny taridalana zay
tarin'Andriamanitra azy dia niarany sazon'Andriamanitra Mosesy sy izy roalahy. Niarany sazon'Andriamanitra satria nareo nanamavo aty eo anatreny vahoaka rehetra. Dia zao no teniko aminareo ry Mosesy Arona, tapaka kontrantsika. Na dia fanilao-bava aza ao, fa ianao no ampitany zanak'Israely ao amin'ilay tany todradrony sy tantely, tapaka ny kontra. Tapaka ny kontra. Tsy mety amiko ny nataonareo, tsakasako ny nataonareo. Andao vakina ny 20 hoe ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina ahy eo masony zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Mazava ny voasoratra. Mbola manamafy hatrany zany tantara zany ry fiangonana malala fa Andriamanitra dia Andriamanitra tokoa. Am'Andriamanitra azy dia natao ajaina izy, natao ekena teny izy, natao akatoavana teny izy, ary mila petraka eo amin'ny toerany mandriamanitra azy izy. Am'Andriamanitra azy dia tsy azo toerina izy. Na tsy fanaraka amin'ny saina maneritreritra ho ary ny sy teny no lazaina, ny zavatra nangatany taminao, na zavatra mpanaovinanao, dia tsy mila toerina izy. Ary tsy mitombona ny fialantsiny sy ny fanamarina teny. Ka izao ange Andriamanitra no antoniny e, izao ange Andriamanitra natoka le izy e. Takany ry Adamaseva moa dia ohatrany toetrany. Ka izao ange le vady nomena ho ahy, zanga nangataka an'io fa ianao nanomehany io. Io no teny tamiko hoe hoanty efa tsara be, dia nina anao. Tsy nilaza Andriamanitra to marina be zany fialantsiny ataonao zany tsy diso zany ianao. Tsy izay mihitsy, izay le toetrany Adamaseva. Tsy afaka ny anamartena mihitsy na hialatsiny Mosesy Arona ka izao ange. Fa izao fotsiny amin'ny mahandriamanitra n'Andriamanitra mila ikena teny, mila katoavana teny, mila jaina, mila petraka amin'ny toerany mahandriamanitra azy izy. Ka hoy amintsika rehetra, olon'Andriamanitra ve ianao? Tena olon'Andriamanitra ve ianao? Efa tena ho aminao marina ve Jesosy? Tsotra. Ekeo Andriamanitra, akatoavana tenin'Andriamanitra, ajao Andriamanitra, apetrao eo amin'ny toerana mandriamanitra azy izy. Amen. Manaraka izany ho ia. Dia nanatoka ho tokany an-danitra ve ianao? Satria vahisim-pivahiny isika. Ary rehefa nanamboatra toerana ho an'ny olona tena manompo azy amin'ny fony rehetra, Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao, ary voalaza amin'ny Baiboly fa mbola ho avy izy. Ary raha ho avy izy dia aka ireo olona izay manompo azy amin'ny fony tokoa, ary hitondra zany olo zany ho any amin'izay misy azy. Ka tia nanatoka ho tokany an-danitra ve ianao? Tia hitan'Andriamanitra mamonjy sy mitahy ianao ve ianao amin'izao vaninandro farany zay dia avintsika izao? Tsotra ny teniko, ekeo sy akatoavy Andriamanitra sy ny teniny. Ajao Andriamanitra, apetrao eo amin'ny toerana amin'ny mandriamanitra azy izy. Mazava nke ny teny apôstôly Jakoby, Jakoby 1:20, hoy izy, vahoaka ho mpakatony teny ianareo, fa sapiany fotsiny ihany hoe tia miaina fa tsy tia makatova. Mamita tena ianareo raha ohatra ka mpiainy fotsiny ihany nefa tsy makatòa zay lazain'Andriamanitra. Ka mbola fiariko ihany le teny efa nataoko tery aloha, anisan'ny toetra ho iao na toe-panahy takin'Andriamanitra amintsika olon'Andriamanitra dia ny fanekena sy ny fankatoavana ny teny zay nolazain'Andriamanitra tamintsika, ary ny fanajantsika azy isan'andro san'andro. Ambon'izany isika mila mametraka n'Andriamanitra eo amin'ny toerany amandriamanitra azy. Raha hitan'Andriamanitra avy any an-danitra fa araka izany ny fiainantsika
dia hitondrantsika ho amin'ny fiainana akasitrahana io Andriamanitra io. Jerenge ty tantara ity tantarako aminareo, tantaran'ilay lehilahy anankiray namana no anarana, nanana retina boka izy io. Dia efa mitady fomba izy hitadiavana fanasitranana, hitadiavana vaolana, fa tsy nahita mihitsy izy. Manana an'Andriamanitra ivavany izy, fa tsy navita na inona teo aminy ny Andriamaniny izay nivavahana. Dia nandrifitra vavolombelona izy tamin'ny alalany kizy kely anankiray izay jiosy hoe engane ka itomboko vadiny tomboko io ho any amin'ny tanin'ny Israely. Fa misy lehilahin'Andriamanitra manana fanan'Andriamanitra ary miasa amin'ny alalan'io lehilahin'Andriamanitra io, Andriamanitra tondra fanasitranana ho an'ny olona rehetra izay marary na inona retina. Resy lahatra ary tia namana boky ity dia tapa-kevitra izy fa andeha ho any amin'ny tanin'ny Israely. Entre parenthèse zao ny teniko aminareo, sambatra be ntsika io satria ny Andriamanitsika tena Andriamanitra lehibe sady Andriamanitra magaga. Raha resaka retina, mpanasitrana ny Andriamantsika. Amen. Mpanasitrana hatramin'ny taloha ary tateorina nalefa ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy, ary amin'ny alalan'io Jesosy io dia tena maneho fanasitrana magaga amin'ny olona rehetrarehetra, ary fanasitrana magaga malona ny aretina rehetra amin'ny karazana. Tena mpanasitrana ny Andriamantsika. Amen. Amen. Ka hoy iaho hoe aza miala amin'ny Jesosy ianao, aza miala amin'io Andriamanitra ivavantsika io ianao. Na inona zavatra mety mitranga atakina devoly, fanakiviany devoly, aza miemotra ianao, aza verindalana ianao, aoka androso an'Andriamanitra foana. Amen. Dia rehefa tonga tao amin'ny tanin'ny Israely ary ty lehilahy boka namana no anarana, dia tonga teo ambaravarany tranon'ny Elisa mpanompon'ny Andriamanitra izy. Dia naniraka olona Elisa lazao amin'io lehilahy eo ambaravarana io hoe mandehana ianao mandro impito amin'ny rano Jordana dia adio ianao hiala aminao amin'ny apokana. Raha vao nandreny zany namana boka dia tsy faly, tena tezitra, satria ny eritreritra tao an-tsainy dia hoe hivoaka mihitsy ilay lehilahin'Andriamanitra izay manana fanan'Andriamanitra dia anevaeva ny tanana takizao eo ambonin'ny apokana, anevaeva ny tanana sitrana Jehova manasitrana anao, ohatry zany ny zavatra nandrasana. Kanjo tsy izay, fa nirana izy mba hisitrika impito ao amin'ny rano Jordana, dia tezitra izy dia lasa nandenody. Fa soa ihany fa nisy mpanompo anankiray tao sanyteny taminy, tompoko inona ty ataonao? Raha hoy ny mpaminany lay voalaza fa manana fanan'Andriamanitra hoe zao no ataonao dia ho sitrana ianao, moa fa tsy tokony nakatoy ianao. Ekeo ny tenin'ny mpaminany, tenin'ny lehilahy manana fanan'Andriamanitra fa ho sitrana ianao. Tonga sana ihany izy tamin'ny farany dia lasa izy niveriny dia nisitrika tokoa impito tao amin'ny rano Jordana. Vita ny fisitrana fampitony, tonga dia nadio ny tenany, niala ny apokana. Filasa amin'ny Baiboly dia hoe le nofony niverina indray tahaka nofon-jazakely. Halleluja. Hitanao amin'izany ry havana fa mahafaly an'Andriamanitra ny mahita ny olona manaiky ny teniny, makato ny teniny. Mahafaly an'Andriamanitra ny mahita olona manaja an'Andriamanitra ary mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Ena dia mpanompon'ny Andriamanitra azy no tondra lay teny, tondra lay afatra, ka naikeny olona, nakatoavin'ny olona, dia mahafaly an'Andriamanitra zany. Satria ny mpanompon'ny Andriamanitra keka tsy olona tsotra tahaka ny olona rehetra araka izany anarana zany mpanompon'ny Andriamanitra. Manana fanan'Andriamanitra, manana fahefan'Andriamanitra. Ary ny Baiboly aza dia nilaza fa ny mpanompon'ny Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra.
Ary raha misy zavatra tian'Andriamanitra atao azy eto ambony tany ity dia misy fotoana miakina amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny mpanompony Andriamanitra raha natateraka an'ilay zavatra tiany hokasainy. Ka hoy aho hoe ataovy zava-dehibe, ataovy zava-dehibe, ataovy mavesa-danja, ataovy mavesa-danja aminao ny fanekena sy ny fankatoavana tenin'Andriamanitra ary ny fanajana an'Andriamanitra dia apetrao eo amin'ny toerany amin'ny Andriamanitra azy io Andriamanitra io. Amen. Amen. Mazava ny tantaran'ilay lelaboka satria niaina tamin'ilay tena tian'Andriamanitra iainana izy dia nandray fahasoavana. Dia ny tahaka izany ihany koa tantaran'i Petera. Luka 5:1-7. Ray andro nanarato Petera sy ireo namany fa tsy nahazo na inona inona. Haintsika tsara izany tantara izany. Ny maraina ny andro tapa-kevitra andeha hody ry zareo. Tamin'izay indrindra nandalo teo amin'ilay torapasika Jesosy Kristy niaraka tamin'ny vahoaka be dehibe. Dia ihany koa ny tantara dia natsony Jesosy Petera. Avy aty anao dia nanantony Petera. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, izao no teniko aminao. Fantatro fa efa niasa teto anareo fa tsy nahazo na inona inona. Fa za kosa miteny aminareo, mandeana miverina manarato eny amin'ny lalindalina dia tsy pazo ny arato fa azo trondro be dehibe anareo. Tena azo trondro be dehibe anareo. Dia teo indrina no izay no maha-olona ny olona. Dia hoy Petera, tompoko, na andritry ny alina nge no efa nikely eny izahay na hanao izay azonay atao na narato teto amin'ity toerana ity fa tsy nahazo na inona inona izahay. Zao hitanao zao tanapolo andeha hody miaraka tsy fombiazana. Dia kelikely niny dia tonga saina Petera hoe fa iza moa tia miresaka amiko ity? Fantako fa Jesosy Kristy lay avy any Nazareta io. Fa fantatro ihany koa nefa fa io no ilay Mesia, io no ilay Kristy. Tsaroko ny teny nataon'i Jona Mpanabatisa hoe indro zanak'Andriamanitra. Dia hoy Petera avy eo rehefa tonga saina izy hoe iza moa ity? Dia hoy Petera, tompo, kanefa no teninao ekeko ho latsakany ny arato. Dia lasa Petera tondra an'ilay lakana nakena ampovoan-dranomasina niaraka tamin'ny arato. Gaga reo namany, fandeha hoaisandray moa izy iny. Fandeha hoaisandray moa izy iny. Ga possible ny hoe hiverina ny arato azo amin'izao maraina be zao. Dia samy mitazona teo daholo ny namany rehetra. Rehefa natsipin'ny Petera ilay arato ka nzotominy avy eo, trondro zao. Efa nisy titra ho amin'ny Baiboly ny aratona. Dia niantso andreo namany izy, John, Jacob, apio ao. Dia nanatony ireo namany tondra lakana vaovao. Rehefa nofenona ny lakana anankiroa tonga dia fenziny hoy ny Baiboly efa saika ny letika. Tsy letika mihitsy raha mbola miaraka amin'ny Jesosy fa saika fotsiny. Io fiainanao io raha mbola miaraka amin'Andriamanitra ianao ka hoe olona manaiky sy mankatoa an'Andriamanitra, olona manaja an'Andriamanitra ary olona mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerany. Dia zao ny zavatra ratsy mitranga aminao saika navoa fa tsy mahavoanao zany. Tsy mahavoanao zany. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Halleluja. Voatay Petera sy Jona ary Jakob. Voatary i Petera sy ireo namany. Amen. Ry fiangonana rehetra manarika an'izao fotoam-pivavahana izao, amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika apetrao eo amin'ny toerany maha-Andriamanitra azy ny Andriamanitra tompontsika. Ekeo ary akatoavy hatrany hatrany ny teny nalaoko ny vavany. Misy amin'ireny teny ireny no tsy mifanaraka loatra amin'ny saina maneriteritra amin'ny maha-olombelona atsika.
misy amin'ireny teny ireny no tena satra ekeny satraka toavina kanefa azadiny fa Andriamanitra tsy mampanao zavatra tsy ho vitantsika fa matoa milobavy izy matoa miteny izy satria fata fa vitanao izany, vitanao ny manaiky an'izany, vitanao ny makatoy izany. Asio teka mampeo n'Andriamanitra. Halleluja, amen. Ary amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika vakio ny baiboly amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra sy ireo teny tiany Andriamanitra ho fiainanao. Vakio ny baiboly. Raha tsy mamaky baiboly ianao, raha tsy mandika baiboly ianao, dia ny sombotsombony zay fa eny ny sofinao ihany no ekenao sy akatoavinao. Kanefa tsy zay, tsy zay le izy. Fa mila manaiky ny teny rehetra lazain'Andriamanitra ianao, mila makatoy ny teny rehetra zay lazain'Andriamanitra ianao. Ary zay mahatonga n'Andriamanitra androany mampiteny aho hoe vakio ny baiboly, dinio ny baiboly. Ary zay rehetra hitanao ato ka tena lazain'ny fanahy masina hoe teny mila ekenao, teny mila katoavinao io, tonga dia manava pratika. Amen. Manava pratika. Ny olana ndraindray ary mila mijoro anao mila mijoro anao ary manao défi. Fa ny olana ndraindray na dia teny efa eny sofintsika amam-polony azy, dia ndraindray ohatra mbola mampirorosaina sy mampisalasala antsika ny anaiky sy akatoa azy. Zay ny tena olana. Maika fa tsy mbola hitanao anaty baiboly kanefa nisy laza taminao hoe zao koa voasoratra, dia azo antoka firorosaina ianao, hisalasala ianao. Zany nge mahatonga ny olona be dia be na resaka mpafolo-karena io azy dia mampisalasala azy. Aleony miaino ny tenin'ireo olona tsy mino, aleony miaino ny torevitra omendreo olona zay ampiasain'ny devoly. Iny ny azy no amarinina fa tsy lay teny efa eny ny sofiny iny be dia be voalaza ato anaty ity baiboly ity. Zany nge mahatonga ny olona na dia atao hoe anoana asan'Andriamanitra, amatsy asan'Andriamanitra ary tsy vitany. Aleony miaino bitsibitsika ataony devoly, aleony miaino zay tena ataony devoly. Ianao ve mbola anome? Nga tsy ianao fa efa misy fahoriana nge so eto ambony tany, misy fahasarotana nge eto ambony tany, nga ampitsony ny vola eny an-tananao. Ianao ve dia mbola anome? Ianao ve dia mbola matsy an'izao fanjakan'Andriamanitra izao? Fa nga tsy fantatrao fa voavina mpitra-pianatra ianao, ary ianao ary voanindrina vola tamin'ny banky, nga moramora aminao manetsika an'io. Dia matetika zay feo zay no eken'ny olona marina. Ry havana, olona manompan'Andriamanitra isika, ny Andriamanitsika Andriamanitra marina amin'ny tena lokon'ny vavany. Asio teka ndray mandeha, teka mafy be. Tsy mitaky zavatra tsy vitantsika Andriamanitra, fa raha ikanao amin'ny fonao zany, akatoavinao amin'ny fonao zany, dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra. Amen. Raha ny teny tamin'ny Marta, Jesosy esoriny vato fa ho velomiko ao Lazarosy zay efa maty ao pasana. Vitany zany ny olombelona fotsiny hoe impossible zany, efa maimbo izao, fa Andriamanitra mavitany tsy vitan'ny olombelona. Vakio ny baiboly amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra sy zay tokony ho pratikentsika eo amin'ny fiainantsika. Eno tsara ihany koa ary raiso amin'ny finoana ny toriteny na ny afatra eto am-panompon'Andriamanitra. Misy fotoana Andriamanitra miteny direct aminao, fa misy fotoana Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Andriamanitra iriariany malala hoe amin'ny fotoana manao ahoana no hiteny direct amin'ny olona iria, ary amin'ny fotoana manao ahoana no hiteny amin'ny alalan'ny mpanompoko ao. Dia hoy aho hoe raha mino ihany anareo fa mpanompon'Andriamanitra izahay, dia ino tsara ary raiso amin'ny finoana ny toriteny na ny afatra entinay ho anareo. Ary ataovy pratika avy hatrany eo amin'ny fiainanareo izany.
zao fomafaly hitanao sy ho tsapanao ny ako nyzany amin'ny fiainanao riavana ary hitanao sy ho tsapanao fa tena velona tokoa ny Andriamanitra zay vavantsika velona tsy mamela ny olony horery zany izy tena ombanao tokoa izy tena hiaraka aminao tokoa izy ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery amin'izao fotoana zao azy andao hivavaka isika tombavaka tika rehetra tombavaka iraisana andao samy anamafy ny falorantsika tena fa ho an'Andriamanitra isika tena ho an'Andriamanitra mandrakizay ary faharoa andao isika ziaraka hivavaka ilobava fa vonina ny anaiky sy akatony ny tenin'Andriamanitra ary vonina ny anajan'Andriamanitra ary vonina ny ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana amahandriamanitra azy amin'izao vaninandro zao no ilaina fara-pakevitra tahaka izany ry havana fa raha tsy zany hitovy amin'ny jentilisa ihany ianao hitovy amin'ny olon'izao tontolo izao ihany ianao tavela ianao enina dia nareo matsapa ary malaka ankehitriny mbola tena enjana tantara pastera mbola tena enjana tantara enjana izy omaly enjana izy hatramin'ity androandroany ity fa ny avoakany rehefa avy eo sakatra isainao satria mahagaga ny Andriamantsika mino zany vianareo asiteka mirefitrefitra amena apetra ho fonao tananao dia vavaka arak'izay nambarako isaitsika rehetra samy mivavaka izy Halleluja misaotra ny amin'ny fampiasana nataonao ateo nafako nitondra ny teninao nafako ny anambarany afatrao tamin'izao fiangonana izao mba hanana toetra sy teo-panahy manaiky sy mankatoanao ary manajanao Andriamanitra ary indrindra ny ametraka anao Andriamanitra eo amin'ny toerany amin'ny maha-Andriamanitra anao. Halleluja. Fa izay rehetra kosa ametraka ny tenanay sy fiainanay amin'ny mampanompo manompo an'Andriamanitra. Halleluja. Samy mivavaka arak'izany. Samy mivavaka arak'izany. Samy mivavaka arak'izany isika. Halleluja. 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 Amen. 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 Efa mitoetra ionatra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao a. Rehefa avy tety amintsika Andriamanitra dia mbola toetra ionatra eny isika. Ka dia andao hanamafy an'izany falorantena izany eo an-tongotr'Andriamanitra. Hanamafy an'izany fanapa-kevitra entitra avy aty amintsika zany fanapa-kevitra entitra anaiky an'Andriamanitra akatolo izay lazainy anaja azy ary ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany amin'ny Andriamanitra azy. Akipiny masinao dia mangina isika rehetra. Aoko saintsaintsika ny momba an'io Andriamanitra io. Efa ao amin'ny hevitra masina indrindra mantsy anao izao. Efa manoloana n'ilay seza fiandriana fahasoavan'Andriamanitra ianao izao. Voavy ny teny taminao teo Andriamanitra. Ka rariny indray raha ohatra ka voamafisitsika eo anatrehan'Andriamanitra fa isika zao dia hanompo an'Andriamanitra ny fontsika tokoa. Anaiky sy akato azy, anaja azy ary ametraka azy eo amin'ny toerany amin'ny Andriamanitra azy. Aoka ho saintsainao zany tena ho tapa-kevitra ho amin'izany ianao. Eny na dia nareo izay vaovao sambatoka eto azy mirosoa ho amin'izany dingan'izany. Fa ahitan'Andriamanitra manao zavatra lehibe sy mahagaga amin'ny fiainanao ianao. Andao mbola iarahantsika manao le hira hoe avondrindra ianao. Akipitsika ny masosika ho anatin'izany hira izany sady mihira isika
no misaintsaina fa Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra avo indrindra aoko vonina ho amin'izany sika rehetra. Akpiany masina ho iaho misaotra tompo sambatra izay manarika ny setra fiandriananao sambatra izahay ataovy amin'ny fonao zaniry zany zany tokoa io Andriamanitra io. Halleluja, halleluja. Misaotra tompo, halleluja. Geto izahay miankohoka aminao, miondrika ao anatrehanao satria Andriamanitra ianao ary izahay dia olonao. Amen. Halleluja. Zany mihitsy ianao Andriamanitra. Afaka mandoalika angianao afaka mandoalika anao zay mety aminao manoloana zao fanompoanan'Andriamanitra zao ataovy zany. Latsaka eto ny fanan'Andriamanitra, latsaka eto ny afony. Amen. 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 Sotra tu, sotra, sotra. Misaotra tompo eo an-tananao zahay na amin'ny andro na amin'ny alina, eo an-tananao zahay na amin'ny andro na amin'ny alina, hijoro hatramin'ny farana fa tena anao zahay. Tsy ho resy ny atakina devoly na ny bitsika zay hisintomana anay anohatra an'Andriamanitra izahay, fa hijoro ho anao Andriamanitra hatramin'ny farana. Misaotra. Amen. Fisoratsika an'Andriamanitra satria nomeny fahasoavantsika. Teo hiteka mafy. Alleluia. Andoantsika hitondra ny fanatitra indray, hitondra ny ampahafolokareny. Ny fanatitra, ny ampahafolokareny, endrika anankiray ihany koa mbola etsika manompo an'Andriamanitra.
amena ary tenin'Andriamanitra io ka ekeo sy akatoavy atsao Andriamanitra ka mandrosa ety anoloana ianareo toeram-pahafolokarena etsandany any koa misy an'ity boîte na émission ty tanterao zay azonao atao rehetra tatazana eny toerana moa ny fanatitra fanaontsika mazatra tonga dia mandroso sika angatantsika mipitarika atsika amin'ny hira mba androso tompoko ao anatin'ny fanatitra dia ndaontsika iaraka hitsangana ho ataontsika mpifaliana izany fanatitra izany iaraka hiderany Jesosy amin'ny alalan'ny hira sy ny dia isika androany mety aminao ve izany raha mety aminao dia ndao hitehan-tanana mafy ho an' Jesosy ara hoe Hariva
samy maka toerana tompoko afatra lehibe ity a toy ny fanaontsika sambolana dia mizara valopy isika nomena anarana hoe valopy raky dehibe dia zao no anentanako anareo samy mandray tsara daholo ianareo ary amin'ny herinandroany mameran'ilay valopy a miaraka amin'ny fandraisana anjara ianareo dia raha sitrakareo tompoko tena manao vabe anareo tena manao vabe anareo maro be ireo tantarana teny baiboly malambara fa raha mahasamanome amin'ny fonao amin'ny finoana ianao dia Andriamanitra maly anao fatra tsara sady ahitsana hoy Jesosy no afatratra ka tolotra ampofonao ka dia mangataka andreo ray am-pianakaviana mba hizara n'ilay valopy a dia andeontsika mbola anao hira ihany io valopy iny tsy hoe atao anaty baiboly dia ajanonao miandry amin'ny taona 2025 na atao anaty poketra fa amin'ny herinandroany no averintsika Sao zany filazana apetraka amintsika rehetra nanomboka tamin'ny alatsinainy teo dia nisy fotoana lehibe tanterana eto